Zavatatsika tsirairay avy indray izay mifampitaona, mifanentana ary miaraka mianoka ny hatsaran'ny ten'Andriamanitra amin'izao fianoana ny radio izao na ny 9:4 ny tompony ho amintsika tsirairay avy, ny tompony tahantsika ary ny tompo no hamindra fo antsika mba ahafahantsika mandray amin'ny kalemem-panasy am-pitiavana ny ten'Andriamanitra izay fampizarana eto. Andaontsika hiaraka hivavaka alohan'ny anoisantsika ny lohahevitra hoe tsy ambara-telo fahombiazana, ny tena fahombiazana kristianina marina amin'izao andro fahenina izao. Hivavaka antsika. Ry Tompo Andriamanitra, ilay Andriamanitra ray rainay amin'n'an'i Jesosy Kristy, mbola misaotra anao mandrakarivo izay satria mbola fitiavana no mahita anay ary amin'ny fomba rehetra sy amin'ny endrika rehetra dia miezaka mitaridalana sy mananatra ary manoro anay ianao. Ankehitriny any raha manoloana izao vata fianoana izao izahay, raha manoloana ny teninao izahay, raha manoloana ny feo izay fampizarana izahay Tompo, engana izany teninao izany mba hitondra anatra ho anay tsirairay avy, mba hitondra fiovana aminay tsirairay avy ary hitondra fiainana mitombo amin'ny fahatsarana ho anay tsirairay avy. Dia tonoana vavaka noho ny amin'ary Jesosy miaraka famelan-keloka. Amen. Andro fahenina izay iarahantsika mahakasika ny tsy ambara-telo ny fahombiazana, na hoe inona moa izany ilay tena fahombiazana kristiana tadiavintsika, satria hitantsika tena mpiandohana fa misy anankiroa ny fahombiazana, ny azona ny fahombiazana. Tsy tana mpiandana moa atao mpivombontsika dia izay hoe Andriamanitra tompon'izao rehetra izao dia afaka manome fahombiazana, kanefa Satana koa milaza ho tompon'izao rehetra izao dia afaka manome fahombiazana. Fa ilay diniantsika eto tsy avelantsika any ny Satana, fa ilay an'Andriamanitra ny diniantsika hoe ahoana no fomba ahafahantsika manana fahombiazana kristianina tena izy. Dia efa nahita zavatra maromaro tsika fa raha-pitsy moa tsika miezaka hamitina azy rehetra. Fa androantsika dia amin'ny alalan'ny endrika tantara anankiray no hitondrantsika anazy raha nametraka teboka antsika nandritra izay 5 andro izay niarahantsika izay, dia androantsoka, androany kosa dia amin'ny alalan'ny tantara anankiray izay voalaza ao amin'ny Mateo 4:20 andininy 2:20 sy manaraka itsika. Izay no jerentsika. Fa alao aloha vakitsika ngeny eo amin'ny Mateo 7:20 Mateo 4:20 andininy 7:20 androany, vakitsika aloha io hoe Mateo 4:20 andininy 7:20 dia vakitsika io ten'Andriamanitra io manao hoe ary Jehovah niteny niaraka tamin'izay nanao hoe tamin'izay hoe azafady matokia fa izao any aza matahotra. Afinaritra zany teny zany, matokia fa izao ihany aza matahotra. Efa hitantsika atao anatin'ny fahombiazana, tsy ambara-telo ny fahombiazana fa mila miankina amin'Andriamanitra antsika, mila manao an'Andriamanitra ho lohalarina antsika, zany hoe ohatran'ny hoe voarafitra ao anatin'io andalan-teny io zany zay hoe matokia. Dia ny toyny dia hoe izao ihany. Jesosy zany teny hoe izao ihany, Andriamanitra ihany ty le mpamaha olana ty le mpanome ny fahombiazana ange ty fa ny toyny dia zao hoe aza matahotra. Riavana androany zany tsika dia teboka fahatelo ny resahantsika hoe ny tsy ambara-telo ny fahombiazana dia ny tsy fananana fisalasalana manoloana ny zavatra zany hoe aza matahotra dia mitaky finoana zany. Ny tsy ambara-telo ny fahombiazana zany dia ny finoana. Ary hitantsika fa nandritry ny fotoana rehetra izay niresahan'i Jesosy dia zava-dehibe aminazy io finoana io. Raha misy olona manana olana, ny finoanao no nahavonjy anao. Raha misy olona satria maty ny zanany ka tia hanana fahombiazana izy amin'ny fahavelomany zany zanaka zany, dia io zay mandehana ianao fa lehibe ny finoanao. Ity finoana ity zany dia anisany iankinany zavatra be dehibe raha lasaina bavy malala isany ho amin'ny fahombiazantsika ihany koa, satria rehefa mitoky amin'Andriamanitra antsika, rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra antsika, rehefa mampiasa an'ilay saina izay nomen'Andriamanitra antsika, rehefa mampiasa an'ilay sofina henoana izay nomen'Andriamanitra antsika, dia miteraka finoana ao antsika izany. Ary rehefa miperaka ny finoana amin'ny fanarana ireo sitrapon'Andriamanitra rehetra ireo, dia ho tanteraka ihany koa ny fahombiazana mazava ho azy. Dia ito zany ohatra ny tsongaiko ao anatin'iny andalan-teny iny hoe
ary nyteny jesosy niaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra tiako tsongaina zany andrany hoe ny fahavalony faombiazana zany raha tsy abavy malala isany de nitahotra ny fahavalony faombiazana de nitahotra raha manana tahotra tsika manoloana zavatra zay ataotsika de tsy hanana faombiazana zany tsika fa mila manana saina mahery mila mitoky amin'Andriamanitra mila manana sofina malady mila mandinika mila mametrapetraka manana ny toe-tsain'ny mpandresy toe-tsain'ny faombiazana zany no ilaina zany fa raha manana tahotra tsika de io ny fahavalon'ity faombiazana ity ary iverenantsika le tantara satria zay ny tena hoe amin'ny endrika tantara no itondrako ny resaka androany fa tsy ohatran'ny nahazatratsika hoe teboteboka tsirairay de iverenantsika ary amin'ny Matteo 4:4 andininy 2:20 de ozy izy ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana tsambo kely Jesosy ka hita eo alohany hoeny ampita mandra-pandravany vahoaka jereo tsara raha diniantsika zany ty teny ty de zao zavatra misy rehefa nampianatra teo Jesosy de zao aintsika ny tantara fa tsy ho averiko be dehibe izy fa teto amin'ity zavatra nitranga ty de hoe nalefan'i Jesosy mielory zareo ndanareo mandeha aloha fa aleo aloha za andrava an'reto olona reto mepita lakany io Jesosy zany tsy niaraka tamin'zareo fa ry zareo nandeha tany de toizantsika ny andalateny manaraka eo ny andininy 3:20 ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka ary noho ny ariva ny andro dia nitoetra irery teo izy le mpianatra zany lasa nandeha ny apita hoery apita Jesosy nanina nyravainy ny olona de lasa izy aloha mbola niakatra tany tendrombohitra izy de mbola nivavaka aloha izy fa tsy mbola nanaraka ny mpianatra dina zavatra nitranga rehefa diniantsika le tantara eo 4:20 ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina sambo kely tamin'izay dia natopatopany andrano izy fa notohanany rivotra ry avanao ny sedra olana ilay sambo ny faombiazan'io sambo io zany de zao miala aty amorona de tonga ery amorona rehefa diniana nefa l izy misedra olana etiatenatena le sambo ny fantena petraka zany de zao ho tonga ave anana faombiazana ave amin'ny afatra zay nytenen'i Jesosy reto mpianatra reto mandehanareo mepita de eny andrasana ary fiainantsika de oatra zany e eny atenatenany eny ohatra misy endrika anankiray zay mampiseho fa mety tsy aombontsika fa satria misy olana ry avanao tsy ny olana no manakana ny faombiazana fa nitahotra no manakana ny faombiazana ny olana tsy maintsy misy fa rehefa matahotra ianao de lasa olana ho amin'ny faombiazana izany de rehefa toizantsika le resaka eo ny andininy 4:20 de zao no zavatra nyresahany ary no nahitazy nitsangatsangana ary tamin'ny fiambenana faefatra ozy izy ny andininy 5:20 tamin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianatra Jesosy nitsangana teo ambony ranomasina ry avanao faombiazana be nge zany mitsangana ambony ranomasina zany ary Jesosy ihany no mahavita an'izany izy irery ihany no nanao an'izany mitsangana ambony ranomasina Jesosy nge faombiazany mba fanirianao fa zany hoe tsangana ambony ranomasina izany mba diny hoe ranomasina manonja misy rivotra kanefa Jesosy de mitsangana eny ambony le ranomasina faombiazana nge zany faombiazana zany ahoana moa no ahafahana hoe ao anatina korotana ao anatina tsy filaminana kanefa mahatsapy ianao fa mahomby ahoana ny ahitanao azany fa Jesosy de naomby satria izy mihitsy ilay faombiazana izy no fiandohan'ny faombiazana izy no fiafaram-pany faombiazana izy no fototra izany faombiazana zany de toizantsika ilay andalateny de zao rehefa nitsangana teny izy de nevery mpianatra ao matotoa izy tsy idirantsika lalina iny fa nadiny 7:20 de ozy izy ary Jesosy sy nyteny niaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra raha lasana bavy malala isany hitan'ny Jesosy nitahotra reto mpianatra reto ary tao anatin'izany tahotra zany de ozy izy tia omby ve nareo matoki tia omby ve nareo jereo fa izaty tia omby ve nareo aza matahotra tsy ambaratelo goavana be zany matokia de jerevo za de aza matahotra nareo dinona nitranga taorinan'izay andininy 20 ary Petera namalika nanao taminy hoe tompoko raha ianao ihany de asevo manatonanao eny ambony rano ao hitan'ny Petera zany le faombiazana teo amin'i Jesosy de mba nanana faniriana Jesosy tena inaova io teo moa izy le salasala hoe matotoa sa Jesosy
fa asana fisarasarana tsy hafatokina mahatonga azy miteny an'ity hoe raha ianao ihany io sa mba te aomby koa izy de niatso an' jesosy hoe jesosy io raha ianao io de mba atsovy a de aloha mba hitsangatsangana eny koa e dinina zavatra nitranga eo andininy fa 7 aroa izy manatona de nidina niala tamin'ny sambokely petera ka nandeha tambon'ny rano anantona an jesosy ry havana ny fahombiazana de zao fanarana baikon' jesosy manatona ianao e aza misalasala ianao aza matahotra ianao manomboka eo zany le fahombiazana aza matahotra avy ary manatona ary ka rehefa manake an'le baiko ianao hoe manatona tsy matahotra ianao na misy alon-dranomasina ary na misy onjabe aza fa mananky satria jesosy miantso anao fahombiazana ny anaran'izay efa mahomby ianao ny anaran'izay efa mahomby tsika ny anaran'izay ary de rehefa nanaraka an'io baiko io i petera de inona voalazany ten'andriamanitra de nitsangana izy lasa nandeha teny ambony ranomasina petera de ohatran'ny take hoe pozy le mpianatra tsy haiko hoe nialina ve sa gaga hoe sao de mba mivadika matotokoa ary petera sa ino ty fa zavatra ito de zao nipita tamin'ny petera ny fahombiazana satria tsy natahotra izy fa natoka jesosy io ary rehefa nianto jesosy de nanantona izy kanefa zao zavatra nitranga raha dinitsika ny andiny manaraka de izy izy ndiny fa 30 fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary vao mainka nyletika izy ka niantso hoe tompo vonjeo hitatsika efa mba naomby petera efa nandeha teny ambony ranomasina fa zao le rivotra mbola mitsoka ihany etsy andaniny etsy de izy hoe raha nahita ny rivotra petera de natahotra de niletika izy ry havano nitahotra no fahavalon'ny fahombiazana ka tsy tokony anatahotra tsika fa izao hoy izy le ten'andriamanitra hoe aza matahotra ozy izy ary rehefa averintsika lay teny teo ny 7 de matoky manana finoana e aza mieritrehitra aza matahotra mihitsy ianao fa izao ihany ty jesosy io lay tompon'ny vahaolana lay tompon'ny fahombiazana te anome fahombiazana atsika jesosy io miteny io ditatsika ny olona petera teto fa raha vaovantany natahotra izy na de efa naomby ary izy na de teny ambony ranomasina de toa de letika izy ary ny any azo atao de zao nyatso vonjeo atompo vonjeo atao am'izay zava-dehibe zay tsy ambala tena fahombiazana ihany koa araka litatsika hoe mila miankina amin'andriamanitra atsika fantatry petera fa ho faty izy raha ohatra ka nieriny tena no ataony hoe mahay milomano petera nge mpanjony e petera nge mpanarato e azo antoka fa mahay milomano izy e azo ny atao mikofokofoka milomano eo de makanina tsampo fa zao fantany fa tsisy afa-tsy ny fanakinana amin'andriamanitra araka lelesitsika omaly tsy fakomaly irery ihany no azotsika izany fahombiazana tsy fandresena zany de ozy jesosy eo vonjeo ah alatsanabavy malalisana am'ty andro fanina aty de tiako no ametraka atsika izany tantara izany tsy ambaratelo fahenina zany ho amin'ny fahombiazana de zao aloha ny zavatra tsaro voalohany ny fahavalo fahombiazana aloha zany de nitahotra fa raha ohatra tianana fahombiazana tsika am'ty andro fahenina aty de zao matoky izao ihany ty io izy jesosy aza matahotra fa ho hitanao ny fahombiazana ho azontsika ny fahombiazana ary jesosy no teny azany de sala amin'ny jesosy ilay nandeha teny ambony rano sala amin'ny antsony jesosy any petera andeny ambony rano no entsony anao koa ho ao am'izany fahombiazana izany de le fahombiazana kristianina marina fa izao aza matahotra tompony etahanao a tompony etahantsika tsirairay avy a ka ho raisitsika ho lesinao fiainatsika izany lakile fahenina na tsy ambaratelo fahenina ny amin'ny fahombiazana izany ataotsika ivavaka tompo makasitraka anao zahay misaotra anao zahay manome voninahitra sy ajanao zay satria mahafinaritra ianao ary tena be fitiavana ianao tamin'ity androany ity dia nametraka taminay indray mba tsy hanananay tahotra eo amin'ny fiainanay raha tianay nanana fahombiazana fa mijery anao matoky anao ary mino anao amin'ny lafiny zavatra rehetra mba hahatonga anay anana izany fahombiazana zany nandrindry ny fotoana lasa zay mety ny salasala mety tsy nanana finoana mamindrafo sy mamelana eloko ay fa ampitombo eo anatinay kosa amin'ny alana ny fiasana fiainanao masina tompo izany finoana zany mba tsy hanananay tahotra ka hanimba ny fahombiazanay de tonona mivavaka ny aminaran'i Jesosy amen